tsika amin'izao andro iainantsika izao manana tombony satria tamin'izany fotoana izany ny fanamasina manindry ny olona tsy indraindray. Maninona hoe azafady? Dia jerentsika tsara nge olona fa ny fanamasina manindry fotsiny aza dia mitondra zavatra goavana, tena mahavariana, tena mahagaga. Jerentsika tsara fotsiny zao i Maria rehefa tonga le anjely laza hoe ny fanany avo indrindra moa izy analoko anao. Hory zareo fa inona ny zavatra nitranga? Nisy famoronana tany anatina tranonjaza. Hitanao zany ny fanamasina tsy natao hitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny fa mariky ny fahafenoana reny. Tovodrao tsara ny tanan'izay miaino. Mariky ny fahafenoana ireny. Fa misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona izay manana azy io. Tahaka ny fanaratsy na ny fanamaloto izay misy fiantraikany amin'ny olona izay manana azy, izay manimba ny fiainan'ilay olona, mampitsatoka an'ilay olona tsy hanambady, mampikorotana ny fiainam-pitiavan'ilay olona, mahatonga anazy voahilikilika, mahatonga anazy tsy mahita fity, mahatonga anazy mahantra, mahatonga anazy sahirana, mahatonga fahafatesana eo amin'ny fiainany. Dia mihoatra lavitra noho izany ny fanamasina rehefa tonga ao anatin'ny olona anankiray. Tsy hoe mahatsapa fahafenoana fotsiny le olona, tsy hoe ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny le olona, fa le fiteny amin'ny teny tsy fantatra dia mariky ny fahafenoana. Fa raha ny marina dia ity, tokony hisy fiantraikany. Allô? Tokony hisy fiantraikany. Ary tsy tokony amina asa fanompona fotsiny fa amin'ny fiainantsika andavanandro mihitsy. Mahita zao tsika fa reo apôstôly reo rehefa feno fanamasina reo nanam-pasahiny reo, nandrahonana azy reo hoe aza mitoritory azany anaran'i Jesosy zany tsony. Sanatrianay ozy raha naiky anareo mihoatra an'Andriamanitra. Ary na nikapohana anazy aza, na nandefasana anazy tany amponja aza, tany an-tranomaizina, vonona ny lehilahy satria naninona? Feno fanamasina. Allô? Ary dia tena nalefa tany tokoa ngereo fa ozy izy Andriamanitra hoe tsy mendrika nyty Petera ty ny ato. Allô? Hitanao rehefa feno fanamasina zasy ianao, reny olany reny lalovany reny tsy ela be anao no mijanona ao anatin'io, satria tsy midika koa akory hoe rehefa manana ny fanamasintsika dia tsy atrika olana. No, miatrika tsika fa mandalo reny. Alleluia. Etsy andaniny koa ny mpitondra mambavaka nitondra mambavaka. Nanaovan'Andriamanitra intervention avy any an-danitra. Anjely mihitsy ny namoaka anazy tao. Engany ka isy anjely. Iran'Andriamanitra moaka anao avy amin'io situation anao io amin'ny anaran'i Jesosy. Niveriny fa nahita fahitana izy satria matetika mahita fahitana ny lehilahy. Ary rehefa tafavoaka tao amin'izay izy dia nialan'ilay anjely amin'izay. Mbola navita ny toroteniteny akanjan'ny tempoly, tsy nisy arakaraka. Normalement tokony nalain'ireny olona ireny izy tsy le zalahy ty moa le nigadraina tary, inona ny ataonao aty? Fa tsisy arakaraka Allô? Hitanao zany ny fanamasina mahatonga asy anao tsy voazoazon-javatra zany. Hoe toetra ratsy iazonanao ve? Fantrana iazonanao ve? Aretina iazonanao ve? Mandalo daholo reny rehetrarehetra reny. Andraisako sy andraisanao expérience. Afatsika mampahery ny namana, afatsika mampahery ny hafa ho an'ny hafa izay mety mbola taraiky ao anatin'izany. Ayaya. Jerentsika tsara ry Paul sy Silasy. Ny vatantsika ny miofitrofotra indraindray rehefa mangataka an'ireny fanamasina reny. Misy moa tsy miofitrofotra, tsy midika koa tsy mandrainy tsy miofitrofotra. Allô? Tamin'ny andron'ny Elia zao, hozy izy ny zanaka ny mpaminany hoe
Davelao zay ozy izy andeha hitady anazy fa sozy izy dia nazerany niangany fanany Jehovah any amina loasa anankiray na any amina tendrombohitra anankiray. Izany hoe ireo zanaka ny mpaminany ireo zany nisy fotoana rehefa nidinany mandray ny fanamasina fanany Jehovah moa lazany testamenta taloha anazy. I Elia dia tena mikodidi dia tena miodikodina mihitsiny fa tsy manam-patakarana manana izay zavatra resahany. Tavoadro tsara ny tanan'izay miaina. Tsy fantany fa satria Elia efa niakatra velona any an-danitra. Allô, ahoana moa natonga an'izany resaka izany? Rehefa nivavaka ireo, nirafidy ran'ireo, niovitrovotra ny tranony, izay ny angonany. Hitanao, ny fanamasina zany, ery. Inona hoe ny fanamasina? Hery ny fanamasina. Taka ny fanamaloto e, hery nge io e. Zay manapotika fiainan'olona, manakorotana tokantranon'olona, tsy mampiteraka olona, mamono olona. Ary misy aza dia mamorona aretina ao anatin'ny olona mihitsiny, nefa rehefa ataony fitarafana tsy hita. Ary tsy indray mandeha ihany koa no nandraisaka olona. Nahita ny écho hoe misy an'izao ao, misy kyste ao, misy fibrome ao, fa rehefa nisokafana ny kibo, aia koa eo. Allô, dia ny fanamasina ihany koa hery ry zareo a. Jereo tsara ngefa tonga dia tena tapaka ny blocage natao tamin'ny tongotra sy ny tanany. Hitanao, ny fanamasina zany midebloquer ny blocagenao. Kasakinina midada miakatra ao ambony ao. Tsy midika akory zany hoe aza miakatra ao a. Fa misy zavatra kay ry zareo a, regleny io herin'Andriamanitra io a, regleny io fanamasina io a. Oh, ya! Ity afatra ity androany dia apriska anao a, angataka ny fanamasina na any atokantranonao any azy. Halleluja! Fa tsy natao ampiteny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny ihany io, fa misy impact eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao io. Ya! Ary tsy maintsy namoritra anazy ny tranomaizina. Ny tranomaizina nge tandindona olana e. Tandindona zavatsarotra e. Dia hitanao fa nandalo ireo tao. Atao fototra tsara ny tanan'izay miaina. Anjary raha ty e. Tsy efa manomboka mahita sady ve ianao hoe anjary raha ty? Tsy efa manomboka mahita vahaolana sady ve ianao? Tsy efa manomboka mahita sady ve ianao hoe sauveza? Ya! Tsy efa manomboka mahita sady ve ianao hoe zany ny fanalahidy amahana Andriamanitra ny olanao? Andriamanitra zany androany manome anasy ianao fanalahidy, manome lakile, fa anjarako sy anjaranao no manokatra azy. Ya! Androso eo anoloanao ao izy dia anravina ny mokototona, anapatapaka ny hidivy, anoritoro ny varavarana varana, ary hitondranao amina arenana fenina. Ya! Hehe! Allô, manomboka andrano miosehatra ny fanamasina hiasy eo aminao. Dia iverintsika amin'ilay tany amin'ny testamenta taloha, tsy indraindray a ny fanamasina ny manindry. Dia jerentsika tsara nge atao amin'ny vakitsika ao amin'ny mpitsara toko 4:12 amin'izay. Vakitsika manomboka amin'ny 9 Ary Samson nanidina nakany Timnaka nahita vehivavy tao amin'ny zanakavavin'ny Filistina, ary niakatra izy. Dia nilaza tamin'indray sy ny reniny hoe efa nahita vehivavy tany Timna avy amin'ny zanakavavin'ny Filistina aho, koa alao vadiko izy ankehitriny. Raha tanora zazalahy ianao tonga eto amin'ity toerana ity ka mety misy vehivavy tianao anoany, dia aza vitainao samirery any fotsiny ianao, fa mba manatona ny ray aman-dreninao. Allô, betabe nge ny olona ohatr'izany e. Ary raha hita ianao tanora mbola tsy manambady sendra mihaona amin'ny ray am'ireny, dia aza manaiky ianao. Ray ihany nanao amen, ray ihany angamba tsy manambady eto. Fa
Fa misy olona ngeka resadresana lelahany fotsiny, tsy vodiondry vita, tsy fisehoana vita, efa eny ambony fandriana. Allô? Enao nga mbola tsy naheno, misy olona zao efa sehoana tany amin'ny ray aman-dreniny tany, efa nafanolotra peratra teo ambony altara, fosiny anankiray hoe misarakitsika, anao divorce. Aseho amin'ireny lehilahy reny e, fa tsy mahay vandoha ianao. Ya. Aseho fa tsy ho vehivavy mantamanta zany ianao. Reny ihany angendra reny mifosanao any ambadika any e. Ino ozy izy nataoko an'izao fotsiny ozy izy dia azoko. Dia mampirisika ny namany indray izy, zay fa atao ozy fandana indray ianao.